vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana mpamalalana eo amintsika amin'izao fotoanany izao. Dia fahabe indray ny tena miaona aminao eto androany ary dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay misafidy an'izao fandarana izao indray amin'ity androany ity. Fandarana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho, vavaka fiambenana rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho, ny Aky Radio, ny groupe izay mahalesy ary ianareo rehetra ihany koa moa izay manatrika eto dia efa ao anatiny koa nareo miaraka aminay eto. Halleluja. Ka dia tahiny tompontsika mianakavy. Falibe mahita anareo ary dia manonona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Raha androany no vao tonga eto dia tena teteny aminao hoe antsika sembasemba koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Koa dia maharetatra amin'ny farany maherezatra ny hatrany Andriamanitra manam-piapasoavana ny ikasika anao any amin'ny toerana izay misy anao any. Aza vola vadika aloha fa mino fa misy afatra manokana ho anao eto amin'ity androany ity. Raha mba manaiky anao miaraka aminay adinay sasany io raha antsika adinay sasany izay inoko fa tsy adinay sasany verimaina akory fa ampahery anao tokoa dia tondram-panahy ho anao izany ny tanjon'izao fandarana izao. Koa dia tahiny tompo ary tsika rehetra, tahiny tompo koa tsika rehetra izay vao efa paketo. Misy zavatra nitranga kely moa aty amin'ny telefoniko aty, aty amin'ny retoroko aty dia labe mihitsy tsy nisy nipotra ny anaranareo izy niditra teo fa zao izy vao manomboka mipotra dia rehefa jereko ny tany aloha tany ambony tany dia nareo rehetra no manamarina na diso ny zavatra teneniko fa nitako aty aloha dia nambiny Tsomakirina niditra voalohany dia aveo Ferina Rakoto dia aveo Koda Leonie dia aveo Selina Rosemina. Zay koa ve ny zavatra mba hitanareo tany teo ry havana. Nambiny Tsomakirina niditra voalohany dia aveo Ferina Rakoto dia aveo Koda Leonie dia aveo Selina Rosemina. Zay koa ve mba hitanareo any mba miandry kely an'izay satria mantsy izay miditra voalohany dia mba omena tsodrano dia mba tiako fantatra izy any tafiditra voalohany teo androany tamintsika rehetrarehetra. Izy any afaka mba anamarina an'izay zavatra izay zafany nitako aty dia nambiny Tsomakirina nanoratra hoe te izy niditra voalohany teo. Zay ve ny marina ry havana? Raha mba misy mikonfirme kely amiko an'izay azafady indrindra tompoko. Melohany amina antsika ny tsodrano. Halleluja. Tena tsy mitovy mihitsy ny zavatra hitako aty. Zay indray zao tsy mahita commentaire na rehetrarehetra tsony indray. Iza
izy mba niditra voalohany teo ry havana za hoe tretinareo fa ty zao a ny commentaire hitako anaky tsy ampy anaky folo koa ny tsy ampy anaky hatramin'ny andro fandanana tsy ampy anaky folo koa ny commentaire hitako aty tsy haiko namboatra izany koa ny any aminareo ary tsy haiko koa namaino anarina loha tsy fa tsy ohatrany tsy vola misy vala mihitsy nefa anontaniako hoe iza ny hitanareo mba niditra voalohany teo androany fa iny tompontsika rehetrarehetra izay mamaly an'izay a tsy mahita commentaire ntsony ary havana afatra atsika aloha aza manao partage aza manao partage aloha tsika fa sao dia signalen'olona eo ny fandarantsika fa aloha tsika ihany zay mahita dia mahita fa aza manao partage aza manao partage eo amin'ny comptenareo fotsiny zany tika zany fa aza manao partage any amin'ny groupe aza manao partage any amin'ny MP hoe olona tsy eritreretinareo eto kory dia alefanareo amin'ny MP ny aman'olona rehefa olona tsy te hijery kory dia aza alefany zay ranabaviaina koa tao marina mihitsy zany hoe ianabaviaina koa ny hitako nanomboka ny lancé dia ranabaviaina fa nanao présence atao ambadika tao fa possible koa ranabaviaina niditra voalohany indrindra teo satria mbola tsy nisoratra teo narinareo dia ranabaviaina efa tao anatin'ny telegram sy WhatsApp tao nijery ny fandaharana ka dia andao ataontsika hoe ranabaviaina ela be koa izy tsy mba nahazo an'izany tsodrano satria izy tsy mba miaraka amintsika eto dia andao arabentsika aloha sady arabentsika ranabaviaina dia tsy hitanareo misoratra hoe ny anarany dia andao tokoa mba metsika hoe izy ny metsika ny tsodrano androany raha tsy manirina anareo satria izy hitako niditra efa mbola tsy niditra ny commentaire anareo dia efa tao ambadika teo izy nanao kokoa tao anaty WhatsApp ka andao ataontsika hoe ranabaviaina fa ranabaviaina tsy sisorana manao merci izy ato tsy sisorana metsika ranabaviaina ny tsodrano androany fa manaraka azy angena nanabavy makirinina ary dia mahazo tsodrano ihany koa satria ny tsodrano azo ny ranabaviaina dia misitraka an'izay nareo any Koweït, Arabie Saoudite, tany Chine ary ana Madagasikara zay taratara connexion indray zany dia misitraka ny tsodrano izay voalaza amin'ity androany ity ka izao ilay tsodrano amin'ny bokin'ny Ezekiel bokin'ny Ezekiel fa 7:30 andininy 9 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ezekiel 7:30 andininy 9 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ianareo koa tsy ary tendrombohitra ny Israely dia isandrahaka sy ahavokatra ho an'ny Israely oroko fa efa tongotra ny aviany reny fa indro hitodika ho aminareo ka hanatrika anareo dia asaina sofafazana ianareo. Halleluja, amen. Hitodika aminareo Andriamanitra dia hanatrika anareo izy dia ho asaina sofafazana zany hoe avokatra be ianareo zay indray nitsodranonareo ary tamin'ity androany ity dia tahin'ny tompo. Halleluja. Dia zay voirabanareo zay manomboka amin'ny soratsotra reto ny anarana nambinitso makirinina ny Koweït tahiny Jesosy Firenarakoto eto France Côte Léonie Koweït Sirina Rosmina France Rodine Marie Koweït tahiny Jesosy Kadaka Malala France Sirina Rosmina France Bartel Madagascar Angelina Andrinasolo France Andoandry France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Itody Raounso France Bartel Elizatsiala Koweït Mbotsilda Koweït Angèle Pages France zay zao mba hitako eto ry havana nefa ny 13 rehefa zay azo ny olona hitako misoratra eto ka dia zay moa zany le zava-misy ohatry mieritreritra koa mety ho tapaka alohan'ny fotoana ka amin'ity fandarantsika ity zany fa raha sanatry tapaka moa dia ohatrany mahazatra ihany sady tsy taitritsika raha tapaka io no raha pitsotsika miona fa tsy mamerina amin'ny lancer live tsonitsika rehefa tapaka ohatr' zao ka dia tahiny tompo io koa raha nababisiny Fevriandriamanjara tonga soa eto France izy andrianjafy asina ao Madagasikara tonga soa ihany koa maretatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra. Andreo moa ny ekipa iraka amiko dia nivavaka fanombohana dia fity nivavaka fanombohana nivavaka ho an'ny firenena dia raha nabavy Sylvie any Koweït fity moa zanaka ihany dia aty France zany nitondra ten'Andriamanitra kosa androany dia raha nabavy hitody. Halleluja, raha nabavy hitody eto France. Raha ny fahazahoako azy raha ny fahatadiavako raha mivavaka fiambenana ny resahana ohatrany androany raha nabavy hitody vohitrako hitory teny eto raha tsy diso tanaty takaiva mafinaritra izy nitory ka dia ampaherezitsika izy androany zany nareo vao nitory teniny voalohany eto anatin'ny vavaka fandana vavaka fiambenana. Andao aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra dia andao ho ampandrosotsika fity
hitondratsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany vavaka izany amin'ity androany ity. Tahiny tompo ary fity anao avy hatrany ny fitenenana. Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia araiky vavaka isika amin'izao fotoana izao amin'ny fandaharana. Jesosy sotranao izahay Jesosy satria omena tombon'andro indray izahay Jesosy misaotra betsaka fa tafafosoama tsara izay androany ary misaotra betsaka fa narovanao izay androany nomenao fahasalamana notahinao izay narovanao izay tamin'ny loza rehetrarehetra izay mety nanjohanay tamin'ity androany ity ary misaotra betsaka Jesosy fa notarihanao tonga eto amin'ity fandaharana ity indray izahay Jesosy mihaino ny teninao dia apetraka fenao ampelantananao Jesosy ity fandaharana ity aoka ianao anie anatrika anatin'ity fandaharana ity ary ianao anie tena hoe hiasa anatin'ity fandaharana ity Jesosy omano ny fonay mba handray ny teninao omano izay anatanteraka ny teny izay hoampitanao anay hoampitanao aminay amin'ity androany ity ary ianao anie omba mpanomponao izay hitondra ny teninao sy hitondra ny vavaka ao amin'ny firenena Andriamanitra tendreo ny lelany Andriamanitra ary apetraka fenao ampelantanao ihany koa Jesosy ny connexion satria connexion ihany Andriamanitra no ahafahanay mihaino ny teninao androany ary ny devoly sy ny satana dia afatotra amin'ny rananao mahery Jesosy tsy afaka mikitikitika ny connexion tsy afaka manapatapaka ny connexion na avy aty aminay na avy amin'ny mpandefa an'ilay fandaharana Andriamanitra tena hoe aokane ianao tena hiaro ny connexion mba ahafahanay mandray tsara ny teninao izay omenao anay androany Jesosy ary raha misy olona Andriamanitra mbola tianao kasihana raha misy olona tianao vonjena Andriamanitra dia aoka ianao anie hitondra izany olona izany eto amin'ity fandaharana ity hihaino ny teninao Andriamanitra misaotra betsaka Jesosy Halleluja amen. Halleluja mankasitraka indrindra ny vitintsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay noentiny teto amintsika teto izay zay vao mampikampotra daholo ny commentaire anareo rehetrarehetra zay vao tonga hoe Bartel Marijo Kodanela Marijo États-Unis Kodanela Belgique Tina Rakoto Alzaka France ny aina maheno soa teny hoe izy tokoa niditra teo voalohany zany hoe Macrinina zany niditra voalohany teo raha ny fahitana maheno soa azy dia tsy manina re paraka ilay teny teo satria na dia iaina azy no natao hoe niditra voalohany dia efa samy nahazo ilay tsodrano daholo ihany zareo any Koweït izany hoe Macrinina ao anatiny. Ny aina maheno soa Italie Lovlitina France Angelina Rodriguez anarabeko teo Andolina Suzelle Suisse Jonathan Allemagne Yama Koweït Marina Tiana Canada ny Marina Tiana ny azy any nitany ny commentaire Felana Rakoto France Tahiny Jesosy Rodine Marie Koweït efa narapany teo Randalina Marie Charline Madagasikara zay any zao ny commentaire mba hitako le havana tena mahavariny ty androany ty dia lasa manjavona tolero ny commentaire zay zany tahiny tompotsika menakavy marita hatramin'ny farany dia samia mahery otsika ary enohiry otsika aloha enohiry anankiray anomboantsika ny fotoana dia anatin'ity ity zany nareo maka toerana tsara dia maka baiboly dia maka toerana tsara fa eny tenin'Andriamanitra tsika aoriana ity ity andao ataontsika hiry ity reto piry reto dia mahakasika ny foto koa satria misy an'ilay hira anankiray iny tsika teto no anisan'ny mba ty fandarantsika isan'ny mba lancé an'ilay hoe ka ity Jehovah iverina aminao dia zareo ty ihany koa mbola mila azy somary tarika somary tsotsotra kely zay ry zareo dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra nareo afaka misaotra an'Andriamanitra androany tena voromanidina zao any androany tokoa ry havana tena sitsika sy mirahira mihitsy verinaina andaontsika mba hisaotra an'Andriamanitra koa androany hiterako anao Andriamanitra fa tena verinaina somatsara dia ny heriko sy ny tanjako ny fofonaiko dia etiko hiterana anao hoe hiterian'Andriamanitra zao tsika mitiry ty ira somary mihetsiketsika mahafinaritra izy ty dia aorianan'izay tsika to diditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritra daholo ary isika rehetrarehetra amen.
Halleluja, sotran'Andriamanitra, mahafinaritra kely le hira. Ny androm-piainantsika tokoa dia tena hiderantsika n'Andriamanitra ary havana malala. Ary izaho mino fa orina ty toriteny ty koa aloha dia tena hideran'Andriamanitra tokoa. Hiresaka momba an'Andriamanitra tsika anatin'ity toriteny ty androany, izay mety andranam-bavitsika hitody raha onysoa. Halleluja. Mino avy avonimboniny tsika rehetra daholo ampandrosika avy hatrany ranam-bavy hitody hitondra ny tenin'Andriamanitra dia ao aorianan'ny tenin'Andriamanitra zay ty moa taka mahazatra dia miverina hitondray ny tena koa mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Dia mino finaritra tolay tsika rehetra mialatsiny fa dia tsisy mahita commentaire-nareo tsony anaray ary somary ampalahelo ihany satria ao anatin'ny toriteny tsika rehetra mila commentaire-nareo misy tokony ilanan'ny commentaire nefa moa dia ataona moa raha tsy hita fa dia tsy mahita zavatra soratanareo tsony mihitsy zao zavatra hitako farany ato zao dia ranabavy Marie Charline miteny hoe ie tena lasa fo kely tokoa pasteur dia hitody raha onyso miteny hoe Ezekela
36 nao zay zao zavatra hitako farany aty ay de iny misy hitako kely zao Erika Suzel tsara be le hira fa mankasitraka ozy Suzel de ozy raha zanamoika mankasitraka fity de misaotra fititsika tamin'ny babaka matsiro de Jesosy amaly fitianao de tsara be le mampespesipo le hira sy mahita an'ireny groupe reny ozy izy Erika Raka zany zao zavatra mba voavaka satria tsy nafanaraka amin'ny anareo ihany de tahiny toparitsika midao hoe toritentsika de rehevatsika miverina eto meno finaritra daoly itody raha oniso anao ny fitenenana tahiny Jesosy fahasoavana ho ary izy menakavy no hitondrako ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay miaina eto amin'izao vavaka fiambenana izao tahiny tompo pastera sy isika rehetrarehetra raisitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Salamo toko 5:1 ka hatramin'ny 7:20 Salamo 5:1 1:1 ka hatramin'ny 7:20 ny soramandry dia hoe fampitahana an'Andriamanitra ny Israely sy ny sampony jentilisa Jehova o aza izahay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany no famindraponao sy ny famarinanao nahoana ny jentilisa no manao hoe aiza izay Andriamaniny nefa ny an-danitra ny Andriamantsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy volafotsy volamena ny sampony reny asany tanan'ny olona manambava izy fa tsy miteny manamaso izy fa tsy mahita manatsofiny izy fa tsy mandeha mananorony izy fa tsy manim-bolo manatanana izy fa tsy mandray manatongotra izy fa tsy mandeha ary tsy mahalopeo ny tendany ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy ry Israely o matoky an' Jehova ery nisy apingana izy ry taranaka Arona o matoky an' Jehova ery nisy apingana izy ianareo izay matahotra an' Jehova matoky an' Jehova ery nisy apingana izy Jehova matsiaro ka mitahantsika hitany taranaka Israely izy hitany taranaka Arona izy ho tahiny izay matahotra an' Jehova na ny kely na ny lehibe Jehova ny ampitombo anareo dia ianareo mba mizanakareo hitanareo anie Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny lanitra dia an' Jehova fa ny tany nomeno ho an'ny zanak'olombelona ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina ny amin'ny mangingina fa izahay hisaotra ny Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay aleluia amen endry izy menakavy mizara roa ny tenitsika eto dia fampitahana ny Andriamanitra ny Israely sy ny sampony jentilisa raha ny aintsaka tsara hitsika rehetra teo dia hita fa samihafa be ny fampitahana ny Andriamantsika ny Andriamantsika dia Jehova izay omentsika voninahitra ary koa izy dia manondra fo ary koa marina ny Jehova izay ivavahantsika ny jentilisa kosa ry ava-malala dia mitompo fatratra amin'ny asa-tanan'olombelona toy ny volamena sy volafotsy izay efa voalaza teo amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 7 manao hoe manambava izy fa tsy miteny manamaso izy fa tsy mahita mananorona izy fa tsy manim-bolo manatanana izy fa tsy mandray manatongotra izy fa tsy mandeha ary tsy mahalopeo ny tendany dia ho tahaka azy izay manao azy izay rehetra matoky azy
izany tsika zany rehefa malala dia aza matoka izany hoe sampy ny jantilisa toy ny hoe volafotsy volamena zany satria tsy azo atokisana izany fa Jehovah Andriamanitra tsika ihany no azo itokisantsika ny Andriamanitra ny Israely taranaky ny Arona tokony atoky an Jehovah tsika satria izy manana ny heriny manana ny apingany dia izy tsika koa zanany anana hevitsika raha toka matahotra an Jehovah tsika sy matoky azy koa dia matoky ary koa matahora an Jehovah isika menakavy izay velonaina fa raha maty isika tsy afaka hiteran Jehovah koa araka lazainy ato amin'ny 7:20 ny maty tsy mba hiteran Jehovah na izay midina any mangingina aza dia miandry fotoana zany tsika rehefa malala hoe vatombotra ny aretina ho faty vao hiteran Jehovah fa manomboko zao isika dia hiteran Jehovah ankalaza azy satria mahazo apingy avy any amintsika raha mahatonga azy raha matoky azy dia amin'ny anaranao Jehovah malala no hitoriko teny eto dia voninahitra ny dia ho averinay any aminao irery any Alleluia amen. Halleluja. Mahakasitraka indrindra ny ranabavy hitody isika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nety izay misaotra betsaka ranabavy hitody Andriamanitra manakare-pahasoavana ombanao le Andriamanitra mitorinao teo mihitsy Andriamanitra tena ombanao sy kantananao ombanao amin'izay rehetra ataonao sy izay alehanao mahakasitraka indrindra tombosa dia mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Dia misaotra anareo ihany koa mahakasitraka azy mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo. Iny Jesosy $100 Koweïty Tsirambaramiel France Côte d'Ivoire nefa nyteneniko teo fanarabeko zao ny akoatr'izay tonga soa daholo. Halleluja. Lotsika androany manao fampitahana. Halleluja. Anao fampitahana kely tsika androany zao le soramandry fampitahana an'Andriamanitra ny Israely tsy miteny koa sy ny Andriamanitra ny jentilisa fa ny soramandry dia fampitahana an'Andriamanitra ny Israely sy ny sampy ny jentilisa. Halleluja. Ny Israely Andriamanitra fa ny jentilisa ireo zavatra hitokiny metrahan'ny fony ivavahany entiny izay any amin'izay alehany dia tsy Andriamanitra koa reny fa sampy. Halleluja. Isy fampitahana zany eto. Isy fampitahana anao fampitahantsika eto. Halleluja. Anao fampitahana amin'ny Andriamanitsika hoe manahoana ireo sampy ny jentilisa ireo miohatra amin'ity Andriamanitsika ity. Andiny voalohany Salamo 5:10 voalohany Jehovah azy izay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany no ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa no manao hoe aiza Andriamanitra nefa ny an-danitra Andriamanitsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Matetika tokoa ny olona miteny hoe faiza ny Andriamanitra reo araka le hiran'ny Rijalazoany lehibe iny hoe aiza ny Andriamanitra reo. Manontany ny jentilisa faiza ny Andriamanitra reo faiza ny ty Andriamanitra reo satria maninona ny Andriamanitsika tsy hita fa ny azy hita. Ny azy hita. Ny azy azony tsapaitanana. Ny azy hitany manaraka azy dia hitany. Dia mba manontany izy fa ny nareo aiza? Aiza tokoa ary ny Andriamanitsika? Eo akaiky koa izy mahita ve nareo zao misy Andriamanitra akaiky koa? Nefa raha jentilisa zao ny teto dia nataony teo akaikiny teo mihitsy ny Andriamanitra. Ohatra misy sampy zany dia ohatra hoe ty zavatra eto amiko ity zany ohatra ty zany ohatra dia toketo ty ohatra dia ty zany
sampy io zany ohatra ny sampy ka raha mitorite eto de mila eto izy hitanareo io le Andriamanitra toroko aminareo manontany an'izany matetika tokoa ny jentilisa nanontany an'izany farao aiza moa zany le Jehova manontany an'izany reo olona rehetra fanompo sampy reo manontany ny zanak'isy reo fa mba aiza ho ny Andriamanitra reo mba aiza ny Andriamanitra reo to tsy hita mihitsy izy ny azy tsy nahita ny azy de reto ny azy ny hita andiny vevatra vola fotsy sy volamena ny sampiny reny de asan'ny tanan'olona vola fotsy sy volamena natao amin'ny zavatra sarobidy fa ny olana asan'ny tanan'olona le izy de zay endrika tian'le olona anaovana anazy eo zay tian'le mpanefy anaovana anazy eo ary ny Andriamanitra tokoa ataony misy sary tena mivaingana manambava izy manamaso izy manatsofina izy mananorina izy manatanana izy manatongotra izy zay le endriky le Andriamanitra ataony lavrary tsy ataony hoe tsisy maso tsy ataony hoe tsisy vava hoe samposampona fa tena misy tanana misy tongotra misy vava misy maso misy sofina misy orona ny problème nefa tsisy mihetsika rehetrarehetra reny manambava izy fa tsy miteny manamaso izy fa tsy mahita manatsofina izy fa tsy mandre mananorina izy fa tsy manambolo manatanana izy fa tsy mandray ary manatongotra izy fa tsy mandeha fa azo tsapaitanana nefa izy de mampalahelo be mihitsy ny mpanompo sampy mampalahelo be mihitsy ny mpanompo sampy aiza ny commentaire anareo azo tsapaitanana de tena hitoko fa tena misy vava le izy fa mitovy amin'ny tsy misy any satria manambava izy fa tsy miteny reny sampony olona rehetrarehetra eny de teteny aminareo ary raha misy olona eto mbola manompo sampy de teteny aminao miova Andriamanitra fa lany andro amin'io ianao miova Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miteny io Andriamanitra tomponao io ny anay miteny fa ny anay aiza ny mpitoerany ao an-danitra izy ohatra ny teteny aminao raha makao an-danitra anao zao de mahita azy nefa tsy ho afaka ao any an-danitra any lotsika ary ny jentilisa mihitsy koa tsy ho afaka ho any raha mbola manompo sampy fa ny Andriamanitsika raha misy manontany fa iza ny Andriamanitra io de ao an-danitra izy hoe hijery ianao ao an-danitra ao izy ary mihetsika arak'izay tiany izy manao ny sitrapony rehetra zay tiany atao mandendeha izy ao manetsika ny tanana izy ao miteny izy ao mieno izy ao mijery izy ao halleloja manombola izy ao ny vavakitsika rehetrarehetra io rehefa mivavakitsika de miakatra ao an-danitra ao ny fofoniny de fofonina manombola Andriamanitra zany Andriamanitra ao an-danitra ao izy ary manao zay tiany izy ao manao zay tiany ary mijery izy de miteny izy de mihetsika izy de mieno izy fa le Andriamanitra ny jentilisa manambava izy tsy afaka miteny izy na de nanaovana sarina maso ary tsy afaka mijery izy asina sofina fa tsisy ninona enony satria vita efa eny volamena mahay misy sofina reo efa nisy raha misy fanaka eo amina misy firavako aminareo peratra mariazy nenay moa somary nasona fa tery loatra fa lasa ningeza mbola tsy vita amboarina iny lo de tenena amin'ny peratra iny satria volamena izy manao peratra hoe mavalio hoe za tsy afaka hiteny mihitsiny satria volamena tsy miteny na volamena faran'izay tsara karazana indrindra ary ny ambony karaha indrindra amin'ny volamena tsy afaka miteny zany tsy afaka ny ahity zany na de arafitra takiny ao nary ny tanany tsy etsika ny tanany iny na de asina tongotra ary tena misy ratsa tongotra mihitsy tsy afaka mandena zay
mbola bataina foana iny bataina tsy afaka manao nininy tsy mahalompeo ny tenda noho ny tenin'Andriamanitra ary ny tena problème be tena problème amin'ny voakantso avo amin'ny mpanompo sampy eto androany tsy ny Andriamanitra reo reny tsy afaka manao nininy ny tenin'Andriamanitra na 15 Salamo 75:8 ka 5:7 ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy izay rehetra manana azy zany sy rehetra mitoky aminy inona zavatranga manambavako izy fa tsy miteny mety miteny ihany ianao wa fa mitovy amin'ny tsy miteny sy inona ny zavatra teneninao manamaso fa tsy mahita manamaso ihany ny mpanompo sampy ravana fa tsy mahita na dia ny fahatsaraan'Andriamanitra aza tsy hita tsy mahita be dia be zavatra tsy hita mijery fa hotsaka ny jambena majambena tsy mahita ninina manamaso fa tsy mahita manatsofina fa tsy mandre tsy mba mare zavatra tsara amin'ny gentleman tsy mba mandre zavatra tsara ngira zany tenin'Andriamanitra misy zavatra tsara be mihoatra noho zany feo an'Andriamanitra fa ny olona manompo sampy dia mitovy amin'ny sampy tompony ihany tsy manatsofana na dia filazany tsara aza tsy hainy ary tsy mahay miheno filazany tsara fa tsy hainy ny miheno azy ary tsy tia ny miheno azy fa ny ratsy ihany manatanana fa tsy mandray inona moa ny dikan'izany eo ihany le tanana fa tsy mahay manao na inona misy olona misy ozana amafantatra olona anankiray zay taty ary ny vavaka voatsapaka tena ay ozona ny anaran'ireny zay kity antanana zany zany simba daholo tonga dia simba raha indraminy zany ny tobinao tonga dia simba misy zavatra potika ao kity an'izany ny telefonao tonga dia misy zavatra bloqué ao kity an'izany ny appareil photo anao tonga dia misy zavatra simba ao sasany zany mandray ny vilianao to dia vaky tena misy olona ohatr' izany fa tena empanareo raha nambavy namana izy izy fa zany tena zaho izy misy problème fa zay zavatra ataoko izy zay kitiako zavatra ataoko misy fahasimbana daholo misy problème daholo zay kitian'izay hidirany misy zany ravana manatongotra izy fa tsy mandeha mba tonga lavitra lasa izy ravana zao mpanompo sampy anareo mitsidika ny tranon'ireny dadarabe reny anareo miditra anatin'ireny tranon'ireny dadarabe reny fa na atao ohatrinona ny consultation ny saran'ny consultation makany dadarabe na kolamena firy etinao na ondry firy na gisa mainty firy na gana fotsy firy tsy mety manakareny zany reny tsy mety ambinina izany reny tsy mety lasa lavitra izany reny za zany tena tonga dia manao tena manao défi mihitsy ahy eto androany dia tena laiko baraka mihitsy satana eto androany fa ny Andriamanitra reny tsy mahay mitary avana malala tsy lasa lavitra reny ny Andriamanitra reny tsy miteny foafoa masina ozy izy fa tsisy nininy zany ao diso daholo ny zavatra teneny foafoa masina hitako fa tena mampirafy mivadinareo dezy olo zany nge tsy manambady amin'ny hoavy zany satria tsy nahitany manambady izy fa tsy miteny zavatra teneniny tsisy dikany daholo atsahary ravana fandehanana any amin'ny sampy tao baiboly tao nge ravana be deabe ny Andriamanitra tompon'ny olona tao fa tsy nisy vokatsoana na ray ary rehetrarehetra hoe dia niona tamin'i Jehova daholo ny Egyptiana nanan'Andriamanitra be deabe ny Grika nanan'Andriamanitra nisy andry Zeus tao nisy andry Aphrodite nisy andry izavy reny Andriamanitra Grika reny tao amin'ny baiboly tao betsaka ny Andriamanitra ataon'ny olona Andriamanitra sampony olona anisan'ny nalaza tao zany bala zany bala sy Asera ny ran'ny olona ny Andriamanitra ny ran'ny olona ny sampony
de misy ilana anazy daholo ohatra hoe misy spécialité daholo ohatra hoe misy zavatra haingy inon'olona hoe haingy ilana anazy ohatra zao hoe ny bala zao de anisan'ny zavatra ilan'ny olona azy any amin'ny tanindrazano moa ny tany de rehefa satria maina andro be maitany be de zany manana tany mahavokatra zany zany ny atao hoe firenena matanjaka hoe tany lonaka mahavokatra zany ny atao hoe firenena matanjaka de mba te hatanjaka ny olona de nanangana sampy atao hoe bala de ny asan'io bala io ninondro zareo hoe asan'io bala io de mahatonga ny tany lonaka mahatonga tany lonaka zany tonga de mahafokatra zay manompo amin'ny bala zany eo amin'ny firenena ray manompo amin'ny bala zay ny finondro zareo tonga de lonaka ny tany de atao daholo de ny sampy tena tompon'ny olona sampy tena tompon'ny olona ny zany bala zany zao rehefa manompo an'izany ny olona de ny bala aloha vita amin'ny mahasamihafa ny bala sy ny asera ny bala vita amin'ny vato tsangam-bato de ny asera vita amin'ny hazo tsangakazo zay zany aloha ny voalohany zavatra mahasamihafa ny bala sy ny asera fa ny bala sy ny asera de matetika miaraka eo foana mpanompo ny bala sy mpanompo ny asera de tsigna ma rehefa nifanandrana tany amin'ny teo tendrombohitry Karmela tany amin'ny mpanjaka voalohany amin'ny toko fahavalo any nisy ny fifanandrina ny Eli sy ireo mpaminany ny bala 500 sy mpaminany ny asera 700 500 ny totaly ny teo tendrombohitry Karmela matetika zany reo de mizavatra miara-miasa zay Andriamanitra tena nasandratry Ahaba sy Jezebela samy manana ny asany daholo reo ny asera ny tena nengan'ny asera de Andriamanitra ny Kananita izy io ny tena ilan'ny olona azy indray de sady de mampavokatra ny tany de sady mampisy mahavokatra zany any foana moa zany ny base ny ilan'ny olona ny Andriamanitra ny tsisy retsaka hoe ho any an-danitra zany hoe tsisy ara-panahy zany fa nanompon'ny olona sampy ary mandraky ty androany tsy misy mihitsy andeha hanompo sampy mba ho velona mandrakizay Jehovah Andriamanitra rera no mahavita an'izay manome an'izany fiainana mandrakizay zany ny olona mpanompo sampy zany tsisy an'izany hoe andeha hanompo sampy de ho any an-danitra fa tsy maintsy zavatra no foana mahavokatra ny tany mba ho tany lonaka mba havokatra Alleluia ohatrany hoe zany Astarta zany Andriamanitra ny Sidonianina zany Astarta zany ndray de Andriamanitra ny fahavokarana ihany koa hitanao mbola zavatra resaka ranofo daholo Andriamanitra ny fahavokarana io zany tsy miala mihitsy ny lamy zareo sampy de mba havokatra ny tany ho tany lonaka havokatra ny tany de sady mampitombo ny Astarta izy koa Andriamanitra ny fitiavana de ohatrany hoe ilaina mba manapaka androany zao tsika miarabany Marie-Jo sy dada Gaby raha Gabriel vadiny fa mankalaza ny anniversaire amin'ny mariage ny zareo aloha zay mba arabaitsika zay mba ny anniversaire de mariage miarabavintsika Marie-Jo sy ny vadiny Alleluia de ny Astarta loha zany manompo Astarta taroa de sady tiany misy fahavokarana ny taniny misy fifankatiavana na ao atokantrano na ao amin'ny firenena na eo amin'ny mpianakavy de ataony ao an-trano ny Astarta fa ny Marie-Jo ranavavy Marie-Jo mivady tsy mila Astarta izy fa vitany Jehovah Andriamanitsika koa zany ary tena marina ngery avana le teo zany ny finoan'ny olona fotsiny hoe mahavokatra fa nisy mosary ihany nge tam'izany ny mpanompo ny olona manompo bala nge misy mositratra ny mosary tao anatin'ireo mpanompo ny Astarta eo mitady fahavokarana sy fifankatiavana nisy vadiny famono tao fa ny Jehovah Andriamanitsika mahavita manao vady tena efa tokony hisaraka fa milamina Jehovah Andriamanitsika zany mahavita an'izany rehetrarehetra zay zavatra rehetra tedavindreo zavatra rehetra azakazahandreo mpanompo sampy reo hitatsika ty amin'ny Jehovah Andriamanitsika daholo zany Alleluia any Andriamanitra Dagona zany Andriamanitra ambony indrindra amin'ny Filistiny zany Andriamanitra sampy koa zany sampy
tena katoavin'ny Filistina zany ndray tonga dia tena nirandrzareo azy tena hoe sady Andriamanitra ny fahavokaran'ny tany sy ny fahavokaran'ny ranomasina any ambany ranomasina zany hoe ny tany mamokatra moa ny ranomasina tonga dia mamokatra trondro be dia be tonga dia arena any ambany ranomasina sy any ambany tany be fa mangotra be zany ny Filistina dia nataon'izay ny ilana ny sampony hoe Dagona misy fahavokarana eto tany fahavokarana ao ambany ranomasina tonga dia ny mpambony zany mavokatra be ny mpanjony tonga dia mahazo azany mba efa nisy fotoana nasehoko anareo teto ny sarin'ny Dagona dia ohatran'ireny hoe biby olona reny olona ny tapany ambany dia ny ambany trondro manomboka eto amin'ny tratrany midina trondro misy kirany zany ny sariny raha nisy fotoana moa zany dia nika hoe nasehoko anareo daholo ny sariny misy sariny daholo mantsy rehetrarehetra zao hoe taky ny ahoana ny sariny fa tsy vitako nanao an'izay fanomanana izay fa zany ny endriky ny Andriamanitra ny olona ary ao ambadiky io Andriamanitra zao dia tonga dia misy zavatra andrandraina foana ao ambadiky ny sampy zany misy zavatra andrandrain'ny olona dia zavatry nofo daholo ireo zavatra rehetrarehetra to dia misy zany hoe Andriamanitra to dia mampifankatia tonga dia rehefa io Andriamanitra io zany ny atao an-trano dia ohatrany tonga dia ohatrany hoe mifankatia to dia ohatrany hoe mitondra ody fitia tare misy an'ilay sarina le zazalahy kely mitifitra amin'ny zanatsipika iny dia hoe zay voatifitra iny dia mifankatia regny izy hoe efa Andriamanitra dia zay finoan'ny olona ary ny tena problème finoan'ny gentrisy zany ary ambony be finoany an'ireo sampy ireo tsy azo kitikitihana ary atao amin'ny fitoerana avo dia ajaina fatratra zany sampy zany nen'ny olona tena atao amin'ny fitoerana avo tsy azo kitikitihana ary eritreretinareo fa tamin'ny andro nanjakan'ny Solomona nanjakan'ny Rehaba dia ny problème tena loza be tafiditra tany amin'ny telopolo ny zanak'Israely mihitsy ireo sampy ireo tena tafiditra satria maninona nahery be ny finoan'ny olona sampy tamin'izany any ka ny mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra taranak'Israely dia voasarika lasa nino an'ireo sampy ireo satria maninona nahery be mihitsy ny influence n'izany sampy zany taloha tena nahery natanjaka be mihitsy dia nalay mpanary Solomona eritreretinareo fa Solomona angiravana napiditra zany Astarta zany tao Jerosalema ny vadin'izay tonga ny Moabita dia nitondra Andriamanitra ny Sidoniana dia nitondra eritreretinareo arivo ray sy arivo ny vadin'ny Solomona nisaky ny vady ray sampy anankiray nentin'ny vadiny avany ary ny kofan'ny Solomona daholo eritreretinareo fa fantatrareo fa ny zanaky Solomona ary ngiravany ny zanaky Solomona fahatelo fantatrareo izy any anarany androany vovety fantatrareo zany reka tsy jery tantara voalohany toko fahavalo nge vakitsika andiny fahatelo amby telopolo azavady tsy Solomona fa azavady Solomona fa Isôly fa matika anjaridainka tsy Solomona fa Isôly Sôly koa dia latsaka tratrany fakapanahy nanompo sampy ary zay foana nge mampalelo ravana amin'ny Jehova tena ambony indrindra amin'ny rehetrarehetra reo fa Jehova arak'ilay tenin'ny jentilisa teo nanana fetraikany be tanatin'ny sain'ny olona le fantaniany jentilisa fa izany Andriamanitra reo fa izany Andriamanitra reo ny vakitsika tany amin'ny Salamo 5:10 teo ozy izy hoe aizany Andriamanitra reo dia tokoa anao vao miteny aiza tokoa izy fa amin'ny anareo fa nareo mba hita reo ireo zareo rehefa niteraky Sôly andininy fa tantara voalohany toko fahavalo andininy fahatelo amby telopolo nge vakitsika anaran'i Jesosy ary Nera niteraka ny Kisy ary Kisy niteraka ny Sôly ary Sôly niteraka ny Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala ny zanaka fahaefatra Sôly efa tany amin'ny fiverenandalana tanteraka izy nanompo sampy
dia nataony esibala. Ny dika zany esibala zany a dia hoe ibala no Andriamanitra. Ibala no Andriamanitra. Nefa hatramin'izay iza nanolotra ny solom-panjaka? Jehova. Fa nivadiky Saoly tonga dia naranjana nataony hoe esibala. Riavana. Tafiditra tany amponina dia volom-boafidin'i Jehova azy ny sampy. Dia nataony mihitsy naranjana fa ataovy hoe Jehova ny bala ny Jehova. Bala no Andriamanitra mas fa tsy hoe bala ny Jehova. Zay ny dikany hoe izy bala no Andriamanitra. Fakapana. Ary natanjaka. Ary ny olona rehefa zao koa zany zavatra anankiray. Anisan'ny tena nanaovan'Andriamanitra défi teto. Nanaovan'Andriamanitra ny hoe fampitahany io. Ny olona nanompo bala taloha. Dia zao ny ataon'ny olona tetehany tenany. Izy jerena amin'ny boky ny Jeremia toko fa 9 vakitsika nge. Rehefa manompo bala ny olona taloha dia mitetika ny tenany izy. Tetehana atao manderany tena mampahory tena ho amin'ny bala. Ary tena zava-doza ny zanany. Vitan'ny olona zany tamin'izany manao sorona ny zanany to dia dorana velona ho amin'ny bala. Zay toko fa 9 ary nanorina fitoerana avo amin'ny bala andoroany ny zanany ho fanatitra ho dorana ho amin'ny bala izay tsy nandidiko na nolazaiko no natao an-tsaiko kokory azy. Ny olona zany taloha manompo sampy hatramin'izao dia mahatoky hatramin'ny zanany tonga dia efa hoe ho amin'ny bala ity tonga dia atao sorona. Ohatra ny eseka nanaovan'Andriamanitra ny Isaka tamin'ny Abrahama hoe atolory ihany zanakao dia natao. Ozy nge Andriamanitra zany io izy Andriamanitra tsy nilaza an'izany ary tsy tao an-tsaiko kokory ary zany tsy tao an-tsain'i Jehova nge ravana ny andorany Isaka. Fa ny manaovan'i Jehova iny hijeren'ny teopony Abrahama fotsiny. Fa ny andreto tena nataony. Dia dorana mihitsy jerenareo amin'izany ny olona manompo sampy. Malay eo ihany Jehova mieritreritra ary nareo rehetra rehefa manompo anamba ohatra inona ny fonareo na akoho kely ary tsy fonareo atao sorona ho azy any ozy Jehova. Fa ny olona manompo bala tonga dia zanany mihitsy ny dorany. Zanany mihitsy ny dorany. Tokony hamperitreritra antsika zany. Zany no fahafoizan'ny olona manompo ny sampiny. Nefa fanontaniako ny apetrako aminao. Inona no vitan'ny sampiny teo amin'ny fiainana? Hoy tena Andriamanitra amin'ny boky ny Isaia, verset maromaro tsika. Isaia 47 nge vakitsika. Isaia 47:7. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpanevo volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nively tamin'ny riandriny ka hoy izy miantso ny soloto tsara ity dia nomboany mafy tamin'ny ombo mba tsy hozongozona. Eritreretinareo hoe ny sampin'ny olona zay tena nolorany tena anolorany hatramin'ny zanany tazoko ihany nge ravina le fisainan'ny olona. Na le sampy ary rehefa vity tsy mahay mitazona ny teniny tsy hozongozona hafatorana. Izany hoe le olona mamboatra ihany mitazona an'io amin'ny ombo. Amin'ny fantsika sy mitady zany tazomina mba tsy hetsy. Iny aravana ny nanompoka an'izany Andriamanitra tsy mahavita mijoro zany. Mbory zafy ny anohana azy. Nefa ny Jehova Andriamanitsika manohana zay efa mitady ho lavo. Siany tsy afa-metsika mizongozona ny toanan'i Jehova. Zany ny fampitahany zany. Isaia 4:20 vakiko aminao hoe. Isaia 4:20 vakiko manontolo lava be ty. Isaia 4:20 ka hatramin'ny 20 ho vakiko aminao. Baraiso amin'ny baibolinao Isaia 4:20 etiko ilazana aminao matsinontsinona ny sampy.
Ny mpanefy manamboatra fiasana miasa amin'ny ariny izy ary manamboatra azy amin'ny tantanana sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny nohona izy ka ketraka ny eliny tsy misotro rano izy ka reraka. Ny mpandrafitra zany. Ny mpandrafitra manenjana ny kofesy manamarika azy amin'ny fitsimpiana, mamboatra azy amin'ny vakony izy dia manamarika azy amin'ny compa. Mba tsara refy an'ilay Andriamanitra zany dia mampiasa metatra, mampiasa compa, mampiasa fandrefesana, mampiasa marika. Satria anao Andriamanitra tsara. Ary mahavita azy ho tahaka ny endrik'olona dia tahaka ny tsara tarehan'olona mba hampitoerina ao an-trano. Entina ao an-trano amin'izay rehefa vita. Nefa 24. Tsy maintsy mijinja ny sedera izy ary maka hazo leksa sioka ary mifidy hazo any an'ala. Mamboly ny hazo ornao izy ka hampaniriany ranon'orana zany. Atao inona? Mifidy ny hazo tsara indrindra, ileksa, oka, hazo ornao, anaovana inona? Dia anaovan'Andriamanitra. Ariva 24. Ary dia anaovan'ny olona kitay zany ka analany amindrony. Eny ampiretiny zany mba hanendasany mofo, anaovan'ny Andriamanitra zany ka dia ivavahany. Eny anaovan'ny sarin zavatra voasikotra koa zany ka dia iankofany. Zao zany rehefa maka an'ilay hazo zany ny olona. Dia misy fotoana ny olona mbola tsy vita ilay sampy. Amboarina amin'ilay hazo tsara be. Dia rehefa mangatsika dia io hazo ihany ny alaina taninana afo aloha. Tsy misy charbon, tsy misy kitay, dia io hazo indray ny esorana aloha anendasana mofo. Ny sasany midorana amin'ny afo izy eny, ny sasany andrahony eny. Anatsatsikely izy ka dia voky, eny mamindro izy ka manao hoe mafana zany, nahita afo ana. Misy zany dia anembariny Andriamanitra ho sarin'ny zavatra voasikotra ary miondrika sy mikohaka eo an'itra izy ka mivavaka aminy hoe vonjeo afa Andriamanitra ianao. Zany atao olona tsy misaina ry havana. Izy ihany tena nahita afo tsika nahita an'ity hay moa io Andriamanitsika. Zay io le hazo anaovana le Andriamanitra zany tokaloha nangatsika dia sy dorina ngava hazo io nafana indray rehefa Andriamanitra io azarana tsy le hazo fa efa Andriamanitsika io dia io indray ninkofana. Indro menatra ny namany rehetra fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoko vory izy rehetra ka androso, aoko raiky tahotra sy menatra avokoa izy. Ny mpanefy manamboatra fiasana miasa amin'ny ariny izy ary manamboatra azy amin'ny tantanana sy miasa amin'ny sandriny matanjaka eny nohona izy ka ketraka tsy misotro rano. Tany ihany rehefa mivadiko teo. Azafady diso. Ary sisan'izany dia amboary ho Andriamanitra ho sarin'ny zavatra voasikotra ary miondrika sy mikohaka izy na ny Andriamanitra ny sampony zareo rehefa ambiny. Efa ambiny, efa sisa tsy may, tapamporoana sisa tsy may. Zany ngiravana reny sampy ataon'ny olo reny. Nareo zao eny amin'ny indrotina tsira be iny dia mahita an'ireny sarimasina ozy nareo. Dia misy maringeza be, dia misy kelikely rak'izay efa mividy. Nanaovana le kely iny ambony tany manga tsy lany teo faly ry tsisa torotoro fo mihitsy nareo mitondra an'ilay sarimasina manao akanjo bleu ciel kely dia misy ohatry manja maso maintimainty dia ohatry molotra menamena dia fotsifotsy ny tarehany dia manotry ny lamba mangamanga kely dia entinareo any an-trano. Toy nareo tovy amin'ilay kelikely dia faly mpivarotra iny le kelikely iny le tany manga teny efa tsy sekinarina misy ambony kely dia mba nanaovana n'iny kelikely iny Toy nareo ty kelikely ity nefa ny tena mety amiko fa tafiditra ao amin'ny fandrinako. Dia tonga an'izany hoe dia Mario mialatsiny amin'izay mivavaka amin'ny Mario fa sampy reny. Tsy maintsy lazaina anareo marina. Le olona tarinanao an'iny raha tena nisy ambony kely tsy mahavita Mario intsony dia anaova amin'ny vilia. Ny sampinareo zany mitovy amin'ilay vilia atao ary nanaovan'olona vazy kely rehefa tsy vita ohatra simba le sarin'le Mario. Avoadio vazy rangava vazy zao be ina zao mandeha tonga ny fetiny maty fa nao vazy aza manao an'le Mario intsony fa manao vazy zany angery avany. Zany nge nisy eto amin'ny toisay avaka itsikita hazo ihany fa tsy nampaninan'olona nanao kitay raha mangatsika izy satria le Andriamanitra amboariny tsy mahavita mitondra hafanana ho azy fa le hazo mitondra. Ny matière anaovana an'ilay izy zany mitondra hafanana arak'izay entiny eo fa tsy le Andriamanitra tsisy idiran'ny ara-panahy.
tsisy idirany ara-panahy ary tsy mahavonjy sampy tsy mahavonjy ny sampy rehefa teo amin'ny sady manala baraka ny sampy inon'ny olona amin'ny fotoana tena ilana azy tsisy ninona vita fanjaka voalohany tsika ijery ten'Andriamanitra tsika fanjaka voalohany toko fa 20 fanjaka voalohany toko fa 20 andiny fa 2 ary hoy ery tamin'ny olona za dia za rery any sisa ny mpaminan'ny Jehova fa ny mpaminan'ny bala kosa 500 amin'ny 700 lahy koako ireo no amin'ny vatotr'ombalahy roa atsika taoko izy nifidy iray ho azy dia andrasa azy eto zany ny fifaninanana ny teneniko teo dia vita amin'izay angataka afo hidina zany 520 ary hoy ery tamin'ireo mpaminan'ny bala mifidianana vatotr'ombalahy ray ho anareo ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro ary metsony anaran'ny Andriamanitra reo nefa azasiana afo ao naka vatotr'ombalahy ireo izay nomena azy ireo dia namboatra azy ka niantso anaran'ny bala hatramin'ny maraina mba rapatao fizonan'ny andro ny hoe ry bala eno izahay kanjo tsy nisy nanohina nanamaly akory ninjakinjaka eran'ny alitara nataony izy fa tsisy namaly tsisy nieno satria voalazany amin'ny Salamo 5:1 zany fa ireo Andriamanitra ataondry zareo manambava fa tsy miteny manamaso fa tsy mahita manatsofina fa tsy mandre mananonina fa tsy manombola manatanana fa tsy mandray manatongotra fa tsy mandeha ary tsy maharopo eo mitendany balo ry balan'Andriamanitra io dia miantso anao reto mpanomponao tongava bala tsara indrindra eo mino any bala zay ry bala be famindrapo tononona bala mahafinaritra tsisy toanao aizy anao balo anifa 17 ary nono tatao volana ny andro dia nanesoeso azy Eli ka nanao hoe hitanareo Eli naneso ty fantatry Eli ny fahefany zany bala zany fa tsisy ninina fantatry Eli fa tsisy amaly zany reo satria Eli efa nafantatra an'Andriamanitra le any Andriamanitra tokana miteny le any Andriamanitra tokana mahita le any Andriamanitra tokana mandre le any Andriamanitra tokana mihetsika halleloia toy izy Eli hoe mihetso mafy any fa Andriamanitra izy raha tsy Andriamanitra izy fanareo koa so dia mba variana andresaka izy Eli nefa fantatry Eli fa tsy miresaka zany io fa tsy manambava io manambava io fa tsy miteny na matory angay izy ka tsy maintsy foazina metso mafy 5:20 dia niantso mafy ndrareo sady nitetika ny tenany nitetika ny tenany tamin'ny sabatra sy natao izay nampandeha satria izy nieritretra fa izay niaviany bala raha nisy zaza ary teo raha teo ny zanako teo midorany natao ny fanatitra teo ambony alitara fa tsy afaka nanao an'izay zao ary na dia efa nitsidika aza ny andro nefa nomboka maizina ariva ny andro dia mbola naminany any izy hatramin'ny fotoana fanatitra ariva nefa tsy nisy nanohina na namaly na niaino azy akory iza no avy io iza no Andriamanitra vita amin'ny vato vita amin'ny volamena vita amin'ny volafotsy ho afaka tonga eo raha tsy entin'ny olona izay namboatra azy satria manatongotra izy fa tsy mandeha manatanana izy fa tsy mahay manao na inona fantatry Eli zany ary Eli tamin'ny olona manatona ary nanatona olona rehetra ary Eli namboatra ny alitaran'i Jehova na velany Eli tany amin'izay zay fa ohatra izy aketo mipôzy le bala sady efa naratra aniraka raro bala izy bala zalahy izy le sady lao reo any fa tsy fantatra angereo fa tsy hoe avita hoany amin'izay naka vato 12 amin'izay isan'ny firenen'i Jakob zany zay le viniteny Jehova izy zay Israely no natao anaranao ary zany vato zany dia natao ny alitara ho an'ny anaran'i Jehova ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy izay mitafy voan-javatra indroan'ny famarina mifafy voan-javatra indroan'ny famarina ary nandahatra kitay hazo izy dia nandrasa ny vatotr'ombalahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo ary nanao hoe
feno rano ny sisiny efatra ny siny efatra ka idino amin'ny fanatitrodorana sy amin'ny kitay azo dia koa izy atovindray zany dia nataony aroko izy atovindray zany nataony ary nataondray koa ary rano rotsaka nanodidina ny altara ka ny fenony rano ndray koa ny ady kely efatra zany a dia nampiana efatra vato 12 rano amin'ny siny 12 iza ny olona andrehatrafo dia lemana ny kitay zay nanao skoto taloha fa hitanay zany ngidiny zany mampirehatrafo le fandroririnina voan'ny fanala zany ny kitay andro sakafo maraina anao nefa ny kitay anao lenan'ny orana fa tsy mory zany a mandrehatrafo maraina amin'ny kitay lena zay tompoko nanao an'izany fa eto a omby mihitsy no dorana amin'io kitay io fa 12 ny siny vita zay mbola nasiana rano tao anatin'le hady kely manodidina nzara tiany Elia atao eto dia zao raha ny antso mparivan'ny andro retsy a mba hisian'ny afo midina tsy nisy Elia kosa eto anampirofo fa hiantso an'Andriamanitra izy ampidina afo amin'ny kitay lena fanatitra lena ho sarotra kokoa ny andorana zany a fa ho porofony Elia fa ampitany Andriamanitra sy ny sampy Elia eto. Halleluia. Ary noho ny tamin'ny fotoanan'ny fanatitra riva dia nanantona Elia mpamanaka hoe Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zany mpanomponao ary araka ny teninao nefa nanaovako izao zavatra izao mienoa Jehova mahafantara an'ireto olona reto fa ianao ny Jehova Andriamanitra ary ianao mampiverina ny fony indray mitandrina zany eto dia zao sady ho tsarainy bala ny Israely hiverina amin'ny Jehova satria ahita reto Israely reto nge fandrorosaina reto Israely reto nge raha efa nomboka nanompo mibala efa nomboka niaino ny laza masaka ataon'ny mpanompo mibala sy Asera io a tena mita io atodin'omby io a tena ataovy ao an-tranonareo dia tondra iron'olo isan'andro nareo fa naino isaka mitena zay dia misy manontany foana hoe marina iny zany atodin'omby zany dia sampy amin'ny gasy hoe atodin'omby no mitondra fitahiana dia lafo bina 5 millions ray dia hoe totezay atao anaty inona moa dia tondrana ronono dia mitombo mitondra fahasoavana sampy ny gasy zany ny ronononao fotsiny lany io na ny jerena zany ravana tsy arikiriko ao an-trano misy zavatra miaina zany miasiana ronono dia mihinana ny mahatsirarina ke zany fa be dia be ny gasy tena ty fidinay 5 millions mandeha mampanankarena le olona nivatry ny ary faly ireo ny ala tao ny zavatra mahatsirarina iny nahazo 5 millions io dia amidy 5 millions avana raha iny mampiditra vola serena be fa tonga dia oziny le alao bala tsy mavita nininy reny reavana mitondra fa oziny reny fa ozy Elia tsy nila ny antso mparivan'ny andro zany Elia satria Jehova Andriamanitra manana sofina afaka mihaino manana tanana afaka metsy ny antso indray mandeha fotsiny Elia Jehova Andriamanitra Andriamanitra Abrahama sy Isaka ianao aoko fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra metsy Andriamanitra zay fotsiny Jehova mahita ao ambony ao Salama 5:7 ny Andriamanitra reny manambava fa tsy miteny Jehova nandidiny afo ry afo midina manamaso izy fa tsy mahita fa Jehova mahita ny zavatra zay mitranga eo teny boatra karamela manatsofina izy fa tsy mandreny sampy zany fa Jehova mandreny antso ny Elia zay efa miantso mpanompo manan'olona izy fa tsy manombola reny Andriamanitra tao ambony tao ny antitry ny vavaka zay nataony Elia manatana izy fa tsy mandray fa Jehova Andriamanitsika tonga dia nandidy tonga dia nietsika tamin'ny tanany manatongotra izy fa tsy mandeha nidina nandeha teo mihitsy Jehova tamin'ny fanatrehana dia nidina ny afo inona ny afo tsy hidina amin'izany fataka amin'izay andiny fahavalo amby telopolo mpanjaka voalohany toko fahavalo amby folo andiny fahavalo amby telopolo dia latsaka ny afony Jehova
ka nandevina mifanatitra odolona sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka ny azo sy ny vato ary hatramin'ny vovoka hatramin'ny vato levon'ny afo zany hoe afo tena tsy nisy ohatr' izany ary nahita zany io dia le kohaka kadrana hoe Jehova izy no Andriamanitra Jehova izy no Andriamanitra na le mpanompo mibala seseraty izy tena alotra tsy namely le atsika fifotoana sonona nompo mibala azo se 30 taona mihitsy vomafy antsika ozy izy zareo zao ny olona ke io ny Andriamanitra zao izy nandaiza ny Andriamanitra reo io ny Andriamanitra ny Andriamanitra nga hita maso fa ny afo hita ny vokatra hita ny Andriamanitsika tsy tsapaitanana tahaka ny volamena sy ny vatosoa ao an-danitra ao izy fa ny vokany levona hatramin'ny vovoka zany ny Andriamanitsika ngeravana tsy hitatsika izy fa miasa anatinao izy tonga dia manasitrana aretina miasa anatiny ati-doantsika manome courage halleloia miasa ny anatin'ny tanantsika any dia afitatsika manao zavatra hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny mpanompo sampy tsy mahay manao na inona na inona fa mpanompon'Andriamanitra ozy ny Filipianina 4:7 any za mahay manao ny zavatra rehetra ozy izy mahay manao ny zavatra rehetra ao amin'ilay pampahery ahy ozy izy Paoly satria maninona satria ao midina ao anatin'ny mpanompo ny Andriamanitra rehefa nahita an'ilay dessin animé le Ratatouille no isan'ilay totozikely anatin'ilay satroka dia le totozy manao zavatra dia olona manaraka ny fotsiny tanany lasa mahay mahandro be fa raha voatsy le totozy dia tsy mahay manao ninina mihoatra lavitra noho izany nge Jehova Andriamanitra Jehova ngeravana rehefa mifanana atao anatin'ny olona dia hoy ny tenin'Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra amin'ilay pampahery Filipianina 4:7 mahay manao ny zavatra rehetra amin'ilay pampahery ahy inona tsy hain'ny mpianatra nanangana maty haindry Petery zany natonga horohorontany haindry Paoly sy Silasy zany alleloia nanokatra Jordanna hainy Elisa izany raha nanokatra ranomasina mena Jehova ny mpanompo nay nanokatra ny Jordanna ramana kapohana tamin'ny kapotiny Eli mpanjaka 2 tonga dia ny sama any saraka Jordanna hainy mpanompon'ny Jehova zany halleloia mpanompo samy tsy mahay an'izany mino foana dia diso hevitra riavako fa mpanompon'Andriamanitra mahay an'izany ary zany andro any miteny aminao ndao nompon'Andriamanitra be dia be ny sampy amin'izao fotoana izao ary be dia be ny olona misy amintsika ty andafy aty gasy dia ny hidinana any Madagasikara tsy mandeha hanao vakansa fa maka sampy misy aminareo ireo petraka ty andafy mbola midina isa taona any Madagasikara maka herin'ny sampy any amin'ilay mpitaizanareo dia jereo ny fiainanareo misy fifaliana avy eo atokantramonareo ny sampy riavana tsy mitondra ninina fa tsy fampitehana satria manalavitra antsika amin'Andriamanitra hoy ny ten'Andriamanitra raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona na inona amin'ny fotoantsika miaraka amin'Andriamanitra dia ozy Paoly mahay manao ny zavatra rehetra ao amin'ilay pampahery ahy fa hoy koa Jesosy raha misaraka amiko ianareo ny olona zany vao misaraka amin'Andriamanitra dia mety sampainy amin'ny sampy dia hoy ny ten'Andriamanitra tsy mahay manao na inona ingenareo raha misaraka amiko tsy ninona hainareo tsy setsika hain'ny olona mpanompo sampy atao miogaoga sy mitambatamba fa tsy ninona hainy atao riavana ny Andriamanitsika ireo zavatra rehetra dia davin'ny olona any anaty sampy ireo hitao amin'Andriamanitra daholo mitady ny olona hoe bala tena sady tena mahatonga tany lonaka hainy Jehova zany riavana za miteny anao androany mety misy firy ny sampy eo aminao ny sampyn'ireny karana reny be dia be ny Andriamanitra ny karana hoe tia ho an'ny resaka arabola fotsiny misy karana namako izay dia rehefa ohatrandro reo dia misy trano ohatrany bahut dia ohatrany amina vitre be zay dia ao anatin'io amin'ny lala tsara ny trandro eo dia feno karazana mizarazara mihitsy le karazan'Andriamanitra dia natorony anaro raha tonga ato trano anao Jesosy tonga ato dia rehefa tonga izay ny arivo ohatrany raha mafimafy ny asa misy tahotra ny amin'ny rapiso dia atao amin'ity Andriamanitra rety Andriamanitra manafaka tahotra ohatra indray hoe anambady ianao sairana ara-pitiavana dia ty misy vehivavy Andriamanitra vehivavy manao manja maso be ohatra mafafa be zay dia ato indray ianao mangataka ozy izy ara-pitiavana resaka arabola dia ato indray
resaka rano dia ampy ireo daholo zany ny Andriamanitra reo mbola misy tsy eo ary reo izy misy zay Andriamanitra mbola tsy ao amin'ilay zavatra dia ilainao ohatra hoe ianao efa manambady dia tady hoe Andriamanitra mahatoka vady ka atao inona tsoa moa vady tsy ataonao tokantrano tsony azafady tsy ataonao tokantrano tsony zany fa ny tsika mitambatra ao daholo ny zavatra antenain'ny olona any amin'ny bala zany ny zavatra antenain'ny olona amin'ny asera ny zavatra antenain'ny olona amin'ny astara ny zavatra antenain'ny olona amin'ny asdoda ary tsy asdoda fa dagoana ny tiako voatambatra ao amin'ny Jehovahandriamanitra daholo ary nisy mpanjaka anankiray nafinaritra ve tao amin'ny baiboly tao Josia ny anarany Josia rehefa tonga lasa mpanjaka izy saratoko any mpanjaka faharoa no loha sotrano kely dia tsy mikohaka azafady miala tsy indrindra mpanjaka faharoa toko 7:20 rehefa tonga lasa mpanjaka i Josia dia zao mipitehany daholo ny sampy rehetrarehetra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:20 ohatra ary mpanjaka nandidy anilika mpisolona be sy ireo mpisolona manarakaraka ary mpiandro varavarana moka ny fanaka rehetra izay natao ho an'ny bala sy astarta ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolin'i Jehova dia nidory ny teny ivelan'i Jerosalema teny amin'ny sahamborin'ny Kidrona ireny ary netona any Betela ny vovony ary natsahany koa mpisolona tamin'ny Andriamanitra izy izay nitendreny mpanjaka ny Joda andory didikazo manitra eny amin'ny fitoerana avo teny amin'ny tanàna Joda sy teny amin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nandory didikazo manitra ho an'ny bala dia ny masoandro ho an'ny volana sy ny kintana sy ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ary ny aserana voaka ny ala amin'ny tranon'i Jehova hoe ny ivelan'i Jerosalema ao amin'ny lohasahandrika Kidrona ary nidorany tao ka nitorotoro ny vovoka ary ny vovony nafafo ny teny ambonin'ny fahasambahoaka ary noravahiny ny tranon'ny olona nanolo teny hijangajanga ho fanompontsampy izay teo amin'ny tranon'i Jehova dia ireo nanenomany vehivavy lay ho any Astarta dia ireo misy karazana Andriamanitra be dia be mipitehany tao misy an'izany hoe ao ambanimbany ao fakio daholo fa ao anatin'io verset io misy mbola karazana zany zao ohatra hoe 9:20 dia noloton'ny mpanjaka ireo fitoerana avo izay teo amin'ny Jerosalema teo amin'ny kavanana teny vohatra nahitan-doza dia ireo nataon'ny Solomona mpanjakan'i Israely ho an'ny Astarta fahavetavetan'ny Sidoniana sy ho an'ny Kemosy zany zao anarin'Andriamanitra koa fahavetavetan'ny Moab ary ho an'ny Milkoma fahavetavetan'ny tanàna Kiamoana dia nitorotoroany ny tsangam-bato-tsampy sady nokapainy koa ny Asera ka nofenony taolan'olona ny toerany taloha tehany Josia daholo ny sampy rehetrarehetra rehefa tonga mpanjaka izy halleloia satria izy Josia tsisy ilana ny reto vitan'Andriamanitra daholo zavatra tediavina amin'ny reto na Andriamanitra sampy arivo azy Andriamanitra mbola mahavita ray alina amin'ny zavatra rehetra indrasana amin'ireny Jehova ihany kely avana efa nitorina tamintsika teto ilay mitafy an'ilay anarana be dia be inona ny antony ireny entin'Andriamanitra itenenana ny antony ohatra zao raha itentsika zao hoe ny anaran'Andriamanitra dia hoe EL ndika zany L zany ke dia hoe mahery mpanapaka ndika zany L zany tonga dia hoe lay mahery alleloia entin'Andriamanitra tenena hoe zato ke mahery El Shaddai zany efa niteny tamintsika teto mpandrava mpandrotsaka mpanome ranorona ve ny tsy ampy aminao atonga ny taninao olonaka vitan'i Jehova zany El Shaddai El Eliona efa nitenentsika teto ilay Andriamanitra avo indrindra satria raha misy sampy milaza azo avo Andriamanitra mitafy ny anarana El Eliona alleloia raha misy miseho tompony fon'ny olona Andriamanitra ataonay tompony zao rehetrarehetra zao ary ny anarany hoe Jehova na hoe Yahvé Yahweh
dia rehefa tenentsika hoe manisy fofonay mpamorona apotsaka Andriamanitra amin'ny anarana mihitsy any izy tena ambony ny zavatra rehetra Yahweh Sabaota naretsika fandraisaka momba zany dia hoe Jehova tompony maro ary avana amin'ny lafiny ray raha mbola tsy mahafantatra ny Jehova ny olona dia miazakazaka anaty fanompoan-tsampy tsy mena tsiny ny olona satria manino mitady zavatra anankiray hitokiny izy fantany fa voafetra ny herin'ny olombelona fantany fa misy fetra ny zavatra vita tsy mena tsiny ny olona mandeha manompo sampy raha mbola tsy nandalovan'i Jehova ny fiainany raha mbola tsy mahafantatra momba ny Jehova zany olona zany fa androany mampahafantatra anao fa nasampy ray tapitrisa aza ny ananan'ny olona zay eto manan'Andriamanitra ray tokana sady mahery halleloia hainy ny zavatra rehetra ny zavatra indrasan'ny olona amin'ireo sampy ireo Andriamanitra anarana ray tokana mitoriana aminao eto tonga aminao ny zavatra rehetra tsisy zava-mahagaga voamaly mitoriantsika zany Jeremia 32:27 izao ny Jehovah'Andriamanitra nofo rehetra izy moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao va za zao teteny aminareo androany ny commentaire moa tsy dia hitako tsony aiza zao ny commentaire anisy hitako commentaire farany ato zao yam tsiko na zay marina ny aminareo any na tsy zay fa teteny aminareo inona zavatra mba tsapanareo fantatrareo zava-dehibe nataony Andriamanitra samy mba manohitra kely io daholo izy Alleluia Yahweh Elohim Adonai zay avy mahita ny commentaire anareo zao Jehovah'Andriamanitra ingravana zany nanokatra raha masina meny zany zany napidina sakafo tsy fantatra pevina hoe aiza inona tonga dia sakafo nahavoky nefa sakafo ira tsy alaina ka hatratra masoandro dia levona mihinana zavatra levona mora levona zany nefa nahavoky anisan'ny tontolo andro ny zanak'izay mana ny anarany mahavariana fa reo papelika tonga dia tsy nahita lalana fa nandeha nanatona ny zanak'Israely tsy ny zanak'Israely nandeha nanenjika papelika fa reny tonga amin'ny papelika tonga mba okapohana amin'ny hazo dia menjery dia mihinana hena ny zanak'Israely Jehova Andriamanitra nanao an'izany maty efa 3 andro efarany eny amin'ny faha-efatr'andro efa olona tokony efa zany olona maty zamatsy any amin'ny faha-3 andro manomboka maloto daholo amin'izay eny amin'ny natiny any dia mamoaka fofona maimbo be fa nitsika efatr'andro ny Andriamanitsika mbola namoaka faty any amin'ny faha-efatr'andro velona tsy misy fofona vao anaty fasana tsy mahita commentaire nareo mihitsy fa mety efa misy mandoritra angamba nareo ambadimbadika ao raha ny tena hoe inona mba zavatra mba atsapanareo io zao zay zao vohitako ny commentaire Mozisy tojo hoe nanapaka ankapohana tena namoaka tantely namoaka rano alleluia toy zany zao hitako namaly teto fa tsy maninona koa nefa alleluia zany zao zay vao mahita ao ry Miria randria malala ao ry aja sy kapatitsy raha antany marisaliny zamina kamaradin'i Jesosy tojo lina miaratsiny fa zao zareo vohitako eo ao alleluia inona le Josefo zao hitako any mampiona hoe Josefo misy diso ny teneniko dia mety Josefa ny tokony ho teneniko tsy haiko zao dikan'izay toy ny mampiona tenenan'izay fa teteny aminareo alleluia nanome hery an'i Samuel alleluia nampisy fofonaina ny Tolamaina alleluia nanova ny fiainan'ny Suzel nanova ny fiainako tsy hita maso fa ny zavatra nataony alleluia azo tsapaina tanana arotsaroana ho tantaraina amin'ny tanana kafaramandimby amen namokisany olona 5,000 izy zany amoky olona 5,000 mofo 5 sazandrandro ny eo ihany ny eo fa tampotampoka io halleluia na Yahodini fantareo zany Yahodini le mpanao mazy nikoizana taloha tamin'ny taona efa ela be tany Yahodini
manao fahagagana tena tsy takatra an'izay tsy mavita an'izany hoe mofo sy ty ary tena reny mpanao mazy reny mety mavita le manao fafany vamaso fa raha tena mihinana ianao tsy mahatsiary votry tsisy hohaninao kory reny fa masonao mahita andreny fa ny olona ngeravana tamin'izany andro zany alleloia tamin'izany andro zany nge ny olona ravana tena nahita hoe reo misy mofo ary tena mihinana ary tena voky ary mpianatra tena mitondra ambony raha isibika avy tena nisy nge zany ny Jehovah-Andriamanitsika zany tsy hita maso ao an-danitra izy manao zay tiany fa nivoka ngeza be mirary ary de mirary tokoa fa tena hoe ho hitanao manomboka androany ty zany tena mitodika manokana mihitsy amin'ireo olona mbola manompo sampy tsy bedy nareo talohan'ny androany raha nanompo sampy tena za tena tsy mibedy anareo raha talohan'ny androany nareo mbola nanompo sampy satria zao tsy mehikotsiny nareo satria mbola tsy fantatra reo Jehovah mbola tsy fantatra hoe iny sampy iny eritreretinareo mavita zavatra fa za mitena hoe ario zao de zao ario tsy mavita nin'iny re tsy mavita nin'iny ary reny ario ao tokantranonareo satria reny mahatonga anareo ho tsara ny Jehovah fa kiko toy an'ny tantara atao amin'ny Psalm 118 andiny fasivitsika zao ry Israely eo matokia an'i Jehovah heriny sy apingana izy jereo Jehovah zany tsy mila nizana izy fa izy ihany no heriny de izy ihany koa ny apingana ny Andriamanitsika zany mavita teny ny Andriamanitsika zany tena mahaleo teny alleluia ry taranaka arona matokia an'i Jehovah heriny sy apingana izy ianareo zay matahotra an'i Jehovah matokia an'i Jehovah heriny sy apingana izy Jehovah mahatsiaro ka mitahantsika hitany taranaka Israely izy hitany taranaka arona izy ota izy matahotra an'i Jehovah na ny kely na ny lehibe Jehovah ny ampitombo anareo de anareo mba amin'ny zanakareo hitahanareo ane Jehovah mpanao lanitra sy ny tany lanitra de an'i Jehovah ny tany nomeno an'ny zanak'olombelona maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny manginginina fa izay sotran'izay sotrany Jehovah hatramin'izao ka ho mandrak'izay dao nompo an'i Jehovah tsika ho tahiny Jehovah ny tsika menakavy reto alleluia tena mirary tsika rehetrarehetra ho tahiny Jehovah ny tsika menakavy reto rehavana malala mba misy manoetraka ianareo sikafona ny lela-pamaky nitsangana tamin'ny maty Kristy nosokafa ny ranomasina mena nanasitrana ny soameva alleluia amen mampalahelo ty commentaire atsika androany ty fa tsy de tena nampiana tsara ny anona mahita ny commentaire anareo kafy Facebook rehavana ndosika tsiaro ndosika anoko an'Andriamanitra ary iny sampy aza-para afiarana amin'Andriamanitra ny sampy mahavery atsika ny sampy ary tsy mitona ny inona eo amin'ny fiainantsika ambola betsaka ny endrika ny sampy nareo zao na de nareo ary mitahiry ny hoe mpanjaka be ny tany ao an-trano hoe miaro amin'ny mpamosavy sampy nke zany hoe tsy maintsy mioposokatra fa hoe miaro amin'ny mosavy sampy nke zany tsy fitiavam-biby miompian'ny olona sokatra fa miaro amin'ny varatra sy ny miaro amin'ny varatra sy ny iny testy sy ny mosavy de mioposokatra sampy nke zany dikan'izany inona koa karazana sampy mety fantatry ny olona fantatrareo eny amin'ny olona eny aty zao misy andreny le vakambakana kely re de hoe tianao no hanana ahomby amin'ny fiainanao hanana onde positive ianao de anaovy ty sampy nke zany ao amin'ny Jehovah le avana afaka azahoantsika an'izany manompo an'Andriamanitra sika tena ataony olona pozitiva foana ianao any amin'izay alehanao raha zay ny tediavinao mahomby foana ianao any amin'izay alehanao raha zay ny tediavinao ampy foana lonaka foana ny taninao mavokatra foana ny taninao raha zay ny ilainao ho tahiny tokana isika menakavy tapitra ny fandaratsika mino fa hitanao zany fampitahana androany ny ariary taminao androany ny fampitahana an'Andriamanitra ny Israely sy ny sampy ny jentiny izy tsy navita ny inona ny sampy ny jentiny izy ny Jehovah-Andriamanitsika kosa navita ny zavatra rehetra ho tahiny tompony isika rehetrarehetra ty misy iny ny kantoko alefako aminareo anaty commentaire reny misoratry reny ny kantoko akiradio andramo ka izao raha misy aminareo maniry izara fahatsapana inona ny voarenareo tanatin'ny torotenitsika androany inona ny nakasika anareo inona ny tena nakasika sy nandonareo inona ny zavatra tena voatazonareo tanatin'ny toriteny androany de afaka miantso ana amin'ny messenger nareo raha misy roa na telo
aminareo androany izara fahatsapana dia malalaka misokatra aminareo ny messengerako dia afaka manao appel anareo dia andaotsika ifampizara fahatsapana inona ny zavatra tena voarainareo androany dia andao ary ka iny tompontsika rehetra andao izara fahatsapana ary isika rehetra izay miantso izay manana fapahana miantso fa raha tsy misy moa ny antso dia tonga isika dia hiditra amin'ny hira dia hiditra amin'ny vavaka. Misy ary ve aminareo reo mazoto izara fahatsapana inona ny voarainareo tanatin'ny toriteny inona ny nakasika anareo dia miditra amin'ny appel messenger ianareo izay manam-panariana izaran'izay. Halleluia. Maromaro nareo no mitarena anaty MPO hoe tena miraikitra ny aminareo tapaka fatesero ny zava-misy fa dia mihaino amin'ny zava-misy tsika rehetrarehetra. Ao ary raha tsy misy kosa nefa ny izara fahatsapana dia tsy maninona zao terisanandro koa ny izara fahatsapana fa dia to diditra amin'ny hira isika dia andao anao hira ary tsika dia avy eo mivavaka isika rehetrarehetra. Halleluia. Dao reto tsika ty raha mahafinaritra manandratra n'Andriamanitra ity dia vavaka tsika ao aorianan'izany. Miheno finaritra daholo isika rehetrarehetra. Amen. This is Miss Coyle. Yahweh, Adonai,
Halleluja. Zay tsy hainy rehetrarehetra atao tokoa Andriamanitra no hainao atao. Halleluja. Ary matoky izay manana anao. Matoky izay Jehovahandriamanitra manana anao. Zay zavatra rehetra tsy hain'ireo sampy rehetra atao. Na ny sampy erak'izao tontolo izao hitambatra Andriamanitra. Tsy mahavita ny anankiray amin'ny asa tananao akory ireo sampy rehetrarehetra manerina an'izao tontolo izao. Na hitambatra ny dadarabe rehetrarehetra manerina an'izao tontolo izao. Tsy mahavita mamorona fofinaina ohatranao Andriamanitra. Na hitambatra ny mpanompo sampy manerana an'izao tontolo izao ampiasa ny ody maheriny rehetrarehetra. Tsy ahatonga fon'olona anankiray toritory eo anatrehanao Andriamanitra. Afa-tsy ianao ihany. Na ampiasa fanafody maheriny sy mpanompo sampy manerina an'izao tontolo izao fa avy amin'ny fireneny rehetra. Tsy ahatsangana ny maty Andriamanitra. Fa hainao atao izany. Tsy ampisaraka ny ranomasina mihitsy ny mpanompo sampy. Na hitambatra daholo ary. Fa hainao izany Jehovahandriamanitra. Saotranao izay. Misaotra nanay koa Andriamanitray. Fa tena mireharezy efa manana Andriamanitra lehibe izay. Manana lehibe Andriamanitra lehibe sy mahery izay manana anao Andriamanitra. Ary dia isaonana ianao. Tsy hitan'ny masonay tokoa ianao manontany ny olona aiza ny Andriamanitray. Fa avy ny olona ihany manonteny manao hoe velona ny Andriamanitra ireo satria tsy ampahitanana ny vokatry ny fanomponanao Andriamanitra. Tsy ampahitanana ny vokatry ny fanomponanao Andriamanitra. Ary izany ny isaonana ianao. Izany niderana ianao ary ireharehanay fa manana Andriamanitra velona izay. Andriamanitra manambava sy mitendry. Andriamanitra manamaso sy mahita. Andriamanitra manatsofina sy mandreha. Andriamanitra manan'orona sady manombola. Andriamanitra manatanana sady mandray. Ary Andriamanitra manatongotra sady mandeha. Izany no Andriamanitra. Saotra Jehovahandriamanitra. Ino tsirairay avy izay tonga eto androany. Mety misy olona eto mbola manompo sampy. Mbola mitoky amin'ny sampy Andriamanitra. Tena tahizan'ny olona izany ataovy mahatsapa. Araka ny anaran'ny fandaranay andramoka izao. Ataovy mba mahita ny fahatsaranao indray mandeha ireo olo ireo Andriamanitra. Ataovy mahita ny fahatsaranao atonga azy anarany ny sampy eno eo. Ho tsapany fa tsy mahavita ninina ny sampy. Ho tsapany fa tsy mahavita ninina ny sampy. Fa ianao kosa Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra. Misaotra Jehovahandriamanitra. Teraina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao. Andriamanitra velona sady mahery. Andriamanitra tomponay mandrakizay mandrakizay. Misaotra Andriamanitra. Idiko sorako aminaranao Jesosy Kristy tompo sabata ny devosiny Satana tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay teny izay nafafy teto androany. Fa amoa avy zato eny any amponin'ny tsirairay avy. Izany teny izay nitelina teto. Hitondra fiainana mandrakizay. Fa ny Andriamanitra irery no afaka hanomeny izany fiainana mandrakizay. Ny sampy tsy afaka hanomeny izany.
ny andriamanitra ny amin'ny zany fiainam-baovao fo vaovao fanahy vaovao ny andriamanitra mavita manome zany misaotra andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanamasina anompo an'andriamanitra mandrakizay tsika rasana bavimbalala halleluia amen notsika ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ndao ampandrotsika nanavavitsika Sylvia any Koety ivavaka ho an'ny firenena taitompy nanavavy Sylvia anao ny fitenenana halleluia makasitraka indrindra ananambavy Sylvitsika atao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny vavaka mamy be netiny tamin'ity anaty vavaka amin'ny firenena dia andriamanitra manankiray-pahasaorana ny ranambavy Sylvia maro fidianao dia tahiny Jesosy hatrany hatrany mahereza hatrany amin'ny asan'andriamanitra dia tapitra tokoa ny fandarantsika misaotra anao tonga teto misaotra anao hatrany hatramin'ny farany raha mbola tsy tonga ny amin'ny ranitra Jesosy dia ka velonana somatsara daholo tsika tahiny tompo rapitso dia rapitso amin'ny sivy ora sasany dia tonga eto ilay mitondra fahatarana vaovao vavaka fimbelona atsika rehetrarehetra fiarahantsika ny tapitra ny amin'ny fandarana eto fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha mbola hiaraka aminay nareo dia afaka miditra amin'ny site web ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao miheno mindrapeo akiradio dia tahiny tompo daholo atsika rehetra rapizy le tsika miona ho an'andriamanitra ny voninahitra halleluia amen